Ny mot d'ordre moa am'izao fotoana zao teny malaza tendance de ny hoe fanovana. Fanovana noho n'inona? Fanovana noho ny fisian'ny atao hoe tsirarina na ny injustice. Ary ny mahazava-doza ny injustice de satria misy déséquilibre eo amin'ny fiainan'ny olombelona, zany hoe mivangongo amin'ny olona anankiray ny harena rehetra, vokany misy maty mosary ary tena fadiranovana tanteraka. Vaolana tsy hoe handeha hivavaka isika mba haorin'Andriamanitra ny rariny sy ny justice eto ambony tany, fa ny famerenana amin'ny laon'ny justice dia ny fanaovana ny rééquilibrage ny atao hoe harem-pirenena na ny tombontsoa iombonana. Ahoana ny atongavana amin'izany? Dia ity misy torohevitra omeny soratra masina amin'ny Isaia 45:5-6. Vaolana pragmatika, logika fa tsy mazika. Vaolana pragmatika, logika fa tsy mazika, nefa de lazainy soratra masina. Inona zany hoy ianao? Fifadikanina araky ny solomason'ny Isaia mpaminany. Tsy le fifadikanina mahazatra ny sasany hoe andeha hitokana ny tendrombohitra hivavaka hifadianina mba ho sitrana, tsy le fifadikanina izay mandeha manao fitokanam-bavaka, fa fifadikanina izay logika pragmatika ka mikendry ny atao hoe rééquilibrage, tsy isian'ny déséquilibre. Vakiko ary le Isaia 45:5-6. De au fur et à mesure mandeha le vaky teny dia misy fanazavana ataoko eo de ho azonareo tiako lazay. Zao ny voalaza. Tsy izao va no fifadiana zay akasitrahako hoy Jehova. Akasitrahako zany hoe misy fifadiana tsy akasitrahan'Andriamanitra nefa ireharehantsika hoe lakile ny fahombiazana. De zao ny lazaina. Dia ny hamaha ny famatoran'ny faharatsiny. Tsisy ifandraisany amin'ny resaka sakafo zany a. Fa izao inona ny ifandraisany amin'ny fifadiakanina sy ny famahana ny famatoran'ny faharatsiny? Izany hoe ilay zo fototra tokony ho an'ireto olona ireto nalainao ankeriny no kepoanao, dia ireto olona reto maty mosary, ianao maty voky satria mikibonao no Andriamanitra ao. Inona moa ny mahatonga ny déséquilibre mondial amin'ny resaka tsirarina eto amin'izao tontolo zao? Dia ny tandrefana dia mivangongo any ny arena rehetra ary ny fahantrana aty amin'ny isika aty atsimo. Noho izany ny fifadiakanina zay lazaina eto de zao hoe tsy maintsy manao sakrifisy aho zany raha tiako hisy rééquilibrage, zany hoe ilay tombontsoa mioapapana. Andriamanitra tsy mitaky zavatra be dehibe aminao. Ilay excédentaire ozy tsika, zany hoe le mihoatra. Izay raha ny tena marina io mihoatra io tsy tokony ho anao fa nalainao tany amin'ny hafa. Io no averinao any aminy dia rééquilibré daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay anefa tsy maintsy mitaky atao hoe privation, tsy maintsy se privé amina tsy confort akory ary fa amina caprice. Ny marina amin'ity resaka injustice sociale ty ane tsy resaka hoe halatra satria besoin, fa caprice. Caprice mba anomezana fahafaham-pony ego-ny olona anankiray, dia areti-tsaina le izy tsika hoe efa manana tôbila 100 de ohatrany tiako mbola ampiseho-heriko hoe mana tôbila 500. Areti-tsaina le izy. C'est caprice. Noho zany lay fifadikanina zany tsy hoe kory mifady tsy mihinana ianao, fa ilay capricenao, lay confortnao afoinao ho an'ireto, tsy hoe afoy fa averina dia afahan'le olona mba miaina. De toy zany ny vaky teny. Ny hanaboraka ny feny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zoga rehetra. Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an'ny noana va sy ampiatrano ny ory manjenjena, ny hizara ny mofonao ho an'ny noana. Eto zany lay fanovana dia miainga avy aty amintsika.
aza mieritreritra hoe marina fa ilaina miova ny fitantanam-pirenena ny gouvernement sy ny mpitondra maneran-tany fa ny fanovana koa dia ty amintsika en autre niveau dia imagine hoe enao andeha ifadiana hoe za ivavaka andro andeha ifadiana dia hitokana amin'ny efitranonao mangina dia vavaka anao maraina mandra-panivy andro dia zana hoe tena mantombo be ny ara-panahiko zany ny hanina nefa ny ao aminao feno eraky ny frigidaire za ve natao hoe fifadikana tsy akasitan'Andriamanitra zany fa ny fifadikana akasitany dia zao hoe izay ampahany izay zavatra tokony hohaninao androany tsy hohaninao fa afonao ho an'le tsy mihinana mba ao moins izy mba afaka mihinana plat ray ao anatin'ny 3 andro ka amin'iny fotoana iny izay no tena fifadiana efikasy misy zany fifadiakanina tsy efikasy fa fifadiakanina mampirehareha le olona hoe za mifady hanina intelo isan-kerinandro orgueil spirituel indray nateraka fa ity fifadiakanina ray ity dia hoe za zany androany za ataontsika hoe isan'andro mba mihinana voasary dia androany lafobe ty voasary ty je me prive mifehitena bon tsy mampanimina raha tsy mihinana voasary aloha amin'ity ty herinandro ity fa ny vola zay tokony vidianako voasary dia afoiko hanaovako hanapiko zavatra anankiray na olona na hamonjeko olona izany fifadiakanina zany ozy izy Jehova no tadiaviko ny tianao tenenina dia zany raha tiatsika ho resy ny injustice sociale raha tiatsika ho voakarakara ny olona rehetra dia zay rééquilibrage zay amin'ny niveau tsirairay au niveau national dia anjarany mpitondra ny maka ny tafahoatra satria ireo olona zay migarde ny monopole ny firenetsika no mahatonga ny délestage mahatonga ny firenetsika ho mahantra sy fadiranovana tsy hangalatra ny fananana isika fa ireo nalainy tamin'ny fanambakana sy ny halatra dia mila alaina ankeriny mba isinny atao hoe rééquilibrage minimum amintsika ty amin'ny niveau tsika tsirairay aty ambany aty koa dia eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra zay nametrahan'Andriamanitra atsika dia ny tsy hoe ny fahaizantsika fa ny conscientisation tsika hoe équilibré vers ny fiainam-piarahamonina zay zavatra zay no afarana eto satria raha mbola mikibon'ny olona no andriamanina dia déséquilibre total misy ao fiainam-piarahamonina izay zany le fifadiakanina hafa kely araka ny Isaia 59:1-5 ka hatramin'ny 5 io zany no lakle na ho an'ny firenena na ho an'ny sambatan'olona na ho an'ny fianakaviana na ho an'ny fiarahamonina tsirairay misy atsika izao ny fifadiana zay akasitrahako dia ny afozanao ny haninao ho an'ny nona misy dikany kokoa iny am'izay fotoana zay hoe sakafo tokony hoaninao tombotsoa tokony hoanao afoinao mba hanavotanao ireo zay tena ao anaty lavaka magnitsokitsika ara oery ary tompoko